I Rakotondravafara Ratsimandresy no tsara vitana tao anatin'ilay lalao tombola mvola izay nikarakarainy Telma kosa androany moa no nanolorana azy ny lokany tetsy Analakely. Moto scooter no nisafidin'ny Rakotondravafara Ratsimandresy ho lokany tamin'ilay lalao tombola mvola izay nikarakarainy nandritra ny fetin'ny Noely teo. Io tolakandro io ary no natolotra tetsy amin'ny point mvola Telma tetsy Analakely izany lokany izany. Efa ninanao ihany ako teo aloha fa tsy mahazo dia tamin'ny faharoa vao nahazo tamin'ity faharoa. Ny scooter zany somary hitako hoe somary le bebe kokoa tamin'izy anankitelo sady ohatrany hoe mety aminako izy. Tena amin'ny ankapobeny zany tena nanampy anahy ny service mvola indrindra teto Andohana Analakely sady aingana tsy milahatra ny mahazo izy tiana alaina. Tsy mijanona treo anefa ny lalao tombola mvola izay iarahana amin'ny orinasa mpifandraisan-davitra Telma fa dia efa manomboka sady ihany koa ny lalao manaraka izay hosarihana amin'ny volana febroary. Ny objectif tsy dia misy hoe objectif fa zany hoe mampiavaka an'ilay banque vao mvola Andohana Analakely zany nanaovana endrinanay manao an'ilay tombola ohatran'izao. Tsisy mpanao ilay izy dia mba izay manao anazy dia izay no mampiavaka. Tsy fa mvola aloha famaofao be dia be ihany izy. Zany hoe misy ny client fidèle eto zany fa misy kosa ireo hoe mandalo dia lasa. Ireo rehetra maka na mandrotsaka vola ao amin'ny kaonty mvola mihoatra ny 3 alina ariary moa dia afaka mameno tapakila fandraisana anjara avokoa avy amin'ireo mpandray anjara rehetra ireo no anaovana atsapaka ahazoana izay mpandresy. Dia tapitra tao anatin'ny izay ihany koa ny fampahalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity indray ary ny lafiny ara-politika fantatrara fa amin'iny herinandro ho avy iny no hanomboka ny fivoriana voalohany izay anasana ireo mpanao politika manana ny fihaonana an-tampony ny FFKM. Ankoatran'izay dia isan'ny nisongadina atao ihany koa ny hoe mijanona ho tsy mahazo mandray anjara ao amin'ny AGOA i Madagasikara noho ny tsy fisian'ny fivoarana teo ny sehatry ny demokrasia ny zon'olombelona ary ny fanjakana tandalana araka ny fanambarana izay navoaka ny Masuivo Amerikana. Saotra sy mankasitraka anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa indray.